ika fandarana eto amin'ny soradio iresahana toekarena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany famerenana ny alahady amin'ny 10 ika iarahanao amin'ny andrenjato miakabatsika indray tompoka azy tompoko vavy tonga tanatin'ny fandarana ika amin'ny ity riva ity toy ny mazatra dia ny ministra andrianjato no manoloananay sy nainarakoto andriamato minisitra fito amby roapolo andro zay ny lasa ny tolom-bahoaka etsy amin'ny 13 mai zay tarihan'ireo solom-bavam-bahoaka 17 andritra zay fito amby roapolo andro zay dia ny resaka tena na be resaka sy tenen'ireo mpitarika dia ny hoe tsy ho ela ity tolona ity zany hoe ilay tsy ho ela tsy voafetra hoe mandra-pahoviana fa zay andro fito amby roapolo zay no lasa afaka 3 andro feno ray volana aiza ho aiza zany ny fandehan'io tolona io raha ny fijery azy amin'ny akapobeany satria ianao koa dia tazana teny tamin'ity herinandro ity ny mety ho fandehan'ity tolona ity zany ny fomba fijerinao manantitra ny arahaba ho antsika rehetra ny tolona iany amikanjany 13 mai dia efa makadindona hery eo amin'ny fomba anovana ny firenena amin'ny akapobeny ary zay mahery azy zay dia tsy maintsy mbio an-tsaina ny hamakafakana amin'ny endriny manontolo an'ity tolona ity fa raha anaovana famakafakana tsindratsindranina dia everiko fa handiso ny tantara ary rehefa diso ny tantara dia ireo vahoaka eo amikanjany 13 mai ireo sy ny olona miraiki-po amin'izany tolona izany no diso isika teto efa nilaza fa tsy azo ataony mandiso vahoaka ary efa nilaza traika efa maro isika mikasika an'izany tsy tokony hamendrika ny fampiondrehana vahoaka zany hoe fanatosoana vahoaka manoloana ny tsy fetezana tolona mety hitranga mifaverako azy dia mila fantarina tsara hoe ahoana moa mikasika an'ity tolona ity raha ny tenako no asiana teny dia ny namana rosy Paul Berasmanana no nanasa amin'ny fomba mivantana ny amin'ny hoe mila mifampiresaka ary mila mifanotrona eny amikanjany 13 mai ary manoloana izany raha ny foto-kevitra nijoroantsika tato anatin'ity radio ity dia mifanohitra tanteraka amin'ny foto-kevitra tany am-piandohana fa noho isika ny hevitra fa efa mijoro hery fanovana tanteraka otrony vahoaka ny député 17 dia novanatra amin'ny indikatif tato anatin'ity radio ity ary fantatrareo fa ny hira famantarana ny hika alefa manontolo any amin'ny faran'ny fandaharana dia najanontsika mihitsy satria ao anatin'ny miriny misy milaza hoe tsy clé intsony ny fidinana an-dalambe dia manaraka ny herim-bahoaka zany isika ary mino isika fa herim-bahoaka io ny fomba amindronana ny hery zay dia anjaran'izy 17 mianada no mijery ny fomba amindronana ny hery amin'izay lafiny izay fa raha ny fomba fijeriko azy manokana dia mila centralisé zany hoe avondrina eo amikanjany 13 mai ny hery politika rehetra fa tsy avela andeha isamatsamaka manodidina n'ilay tolona fa ratsy zany dia manjary misy tolona kely be dia be manodidina n'ilay tolona zay efa sitrahany vahoaka ny teny hoe zato isan-jato ny vahoaka misitraka aminy mbola sarotro zany satria ny olona manoloana ny vizaviza
am'izao tolo-latrehany zao a de olona mbola ao anatin'ny fahefana tanteraka, olona mitantana ny volam-panjakana, olona nomen'ny lalàna fahefana andrindra ny fananam-pirenena iray manontolo, zany hoe tena fanjakana olona mijoro. De misy stratégie zay tsy maintsy atao mifanaraka am'izay lafin'izay a, ary rehefa mivondrona ny olona amin'ny firaiketam-po am'ireo député 370 ireo zay averiky indray mandefa efa nambarantsika teto hoe na tian'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na tsy tiany dia efa mitovy laharana amin'ny présidence ny république ny député 370, satria afaka nanova ny fomba mampanao teto Madagasikara, ny fomba mampanao ara-panjakana teto Madagasikara zay mahazo fahefana dia mandrara ny olona tsy hanao raharaha politika. Efa fantatritsika zany hatrany amin'ny nendohan'ny république faharoa, tany amin'ny république voalohany dia efa nisy ihany ny fandrarana fa mbola tao anatin'ny fiovana sata moa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany, satria avy any amin'ny colonisation niditra tany amina république malagasy dia mbola tsy tena ao tsara lay firaiketam-po amin'ny fomba fanaovana politika, fa avy hatrany dia ndrohatra nakany amin'ilay fakana aloha ny atao hoe fahaleovan-tena, de niaraka ndrohatra nakany fahaleovan-tena ny mpanao politika rehetra teto Madagasikara, ary karazany diso ianao raha ohatra ka ilay fahaleovan-tena vao avy notazana teny ampelantanan'ny mpanjanantany no ifandrotehana sahady dia hafahafa be ny fandehan-javatra raha izany no zavatra nitranga. Fa ny président Tsiranana dia nametraka fa ny mpanohitra de misy teto Madagasikara, ary no ajain'ny président Tsiranana ny fanoherana teto Madagasikara de ny AKFM zany. Ny AKFM tamin'ny alalan'ny pasteur Richard Andriamanjato de nilaza fa manohitra n'io fanjakana io zay a, fa manaiky ny programme hatramin'ny 20 isan-jato. Zava-dehibe zany teo amin'ny fomba fampandrosoana ny Madagasikara, satria ilay 20 isan-jato zany no ifanolanana, fa ny 20 isan-jato ny fomba nampivoarana ny Madagasikara de nekeny ny AKFM mpanohitra tamin'izany fotoana zany. Aty amin'ny république faharoa de fantatritsika fa izay tsy miditra tao anatin'ny mandatehezana miaro ny tolo-pevotana dia tsy mpanao politika teto Madagasikara. Ary rehefa rava ny république faharoa niditra tamin'ny république fahatelotsika de teo zany vao tena hita ilay engouement, zany hoe le fientanam-poan'ny zanaky Madagasikara te hanao politika, de nanjary lasa nisy 20 ny antoko politika anjoro tamin'ny andron'ny professeur Azafy, ary ny professeur Azafy de namela malalaka ny antoko politika rehetra hitrevona teto Madagasikara, saingy ny adino tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy tafapaka tany amin'ny sarambaben'ny vahoaka, sarambaben'ny kitana ny atao hoe fanaovana politika. De ny firaiketam-pon'ny professeur Azafy Albert hanohy ny raharahan'ny colonel Richard Ratsimandrava no nanjary lasa fahadisony teo amin'ny fanaovan'ny politika nytariana ny firenena, ilay Madared zany, de ny fangarovoraka lay raharaha hoe président république ny fidianana anao fa tsy andehandeha eraky ny Madagasikara, zay mifanohitra mihitsy amin'ny foto-kevitra marépublicaine sy ny fitsinjovana ny vahoaka maro anisa zay any amin'ny tontolo ambanivohitra teto Madagasikara. De nefa moa zay ny zavatra nitranga, satria zay mitranga eto Antananarivo no mitranga eran'ny Madagasikara, ary teto ny nanonganana ny président Tsiranana, teto no nitakina ny fahaleovan-tena, teto ny nanonganana ny président Ratsiraka, teto tany anivon'ny salon ny androm-panjakana, ny andro-danana ny professeur Azafy Albert. Ary fantatritsika fa am'izao tsika miteny zao dia fitohizan'lay raha tsy vita tamin'ny 7 izao zavatra mitranga zao, na tiana na tsy tiana, na ho afenina zany na ho anaovana fanazavana kinandranandrana na tahaka zany a, dia ilay tolona tamin'ny 7
ity miseho krizy amintsika miteny zao ity satria ny krizy tam'izany dia andriamatoa marikaravalmanana sy andriamatoa andry rajoelona de mivadika ny ampy any andriamatoa herirajonarymampianina satria andriamatoa herirajonarymampianina no heverin'andriamatoa andry rajoelona fa nitondra ny faneva tam'izany fotoana zany a fa nefa tsy zay no zavatra mitranga am'izao fotoana zao de io zany mbola krizy anankiray zao zavatra hatrehtsika zao izay marina ve ny zavatra hoentina manasitrana izao krizy eto Madagasikara izao de mifeverako azy a tsy zay ny lalana atrehtsika am'izao zavatra atao izao mbola tsy misy fahefana azo eny amin'ny 13 mai a mbola mila fifanoloran-tanana eny amin'ny 13 mai ahafahana maka ny fahefana ary ny tolona atao eny amin'ny kianjan'ny 13 mai dia tsy tolona an'ny mapara na tolona ho an'ny tim fa tolona hiatrehana ny fahalalahana eto Madagasikara ary raha ohatra ka misy mandika an'izany hoe tolon'ny tim sy ny mapara no atao eny ary sy ny MMM no atao eny amin'ny kianjan'ny 13 mai de angambo zay manazava ny fahavitsin'ny olona tonga eny amin'ny kianjan'ny 13 mai vitsy ahoana moa relatif zany fa matoa zany mbola eo andriamatoa herirajonarymampianina dia ilay force lay pression populaire zay atao eny amin'ny kianjan'ny 13 mai nambaranareo teo fa 7 andro zao dia tsy mbola mahadona an'andriamatoa herirajonarymampianina zay zany a no tsy maintsy atao anaty loha hoe tsy maintsy domina amina pression populaire ny fahefan'andriamatoa herirajonarymampianina fa raha tsy zany dia anao ny ataony io rangaha io ary zay zavatra ataony zay de efa iarahantsika mahalala ny ambany tanàna amin'ny akapobeny dia tsy tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 mai no ny alatsinainy satria isika zao de nanao ty fandarany ty moa iarahantsika mafantatra fa hitrotrona ny ambany tanàna ny tena nanao vaoka madinika amin'ny akapobeny no antony nanaovana voalohany an'ity fandarana iky ty ary zay no mahatonga an'io generika atsika ny vakisovany hitondrana azy de miondana nyty fandarany ity ny ambany tanàna ary ny ambany tanàna de nangatatanana tamitsika ny amin'ny hoe anaovy banderole izay de misy banderole anaovantsika banderole tsara tare ny ambany tanàna mandeha makeo amin'ny kianjan'ny 13 mai io indroa intelo izy ny tena tazana teo a fa avy eo zany nanepoka ny antony dia tsy voaresaka loatra ao anatin'ny tolona fa refondation no atao amin'ity tolona ity zay tsy vita tamin'ny 7 ary zay refondation izay a tsy resaka ady seza zany tsy resaka ady seza mihitsy no atao hoe refondation eto Madagasikara fa ny fahafantarana nyty Madagasikara ty ny voalohany tokony ho fantatra zany de hoe ny dindony 2.valopolo isanjato eran'ny Madagasikara sahirana de io ambany tanàna eto Antananarivo io no akaiky vilany fenoarina ary sika efa mamerimberina trano hoe amin'ny mpifidy ray etsy eto Antananarivo ray tapitrisa eto Antananarivo renivohitra dia ny fito etsy de ambany tanàna avokoa amina quartier 270 misy eto Antananarivo renivohitra dia ny 400 ambany tanàna avokoa noho izany ity radio ity de mivantana ho an'ny ambany tanàna eto Antananarivo normal raha ohatra ka miresaka tahaka zany sika am'izao lafinjavatra rehetrehtra zao mandeha makany am'izany ve ny raha dia andraman'andriamatoa herirajonarymampianina no mizara vary eny amin'ny palais de sport de fantatritsika fa nrohatra ny olona nandeha nakeny zany hoe eo amin'ny tolona atao eo amin'ny kianjan'ny 13 mai io zany a de tsy maintsy mahavita dindony vita n'andriamatoa herirajonarymampianina teny amin'ny palais de sport ino ny tena atao hoe endriky ny atao hoe vaoka malagasy eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha tsy miresaka an'izany zany eny amin'ny kianjan'ny 13 mai de fahadisony zany ary raha tsy mitarika ny olona rehetra andeha hifanotrina eny amin'ny kianjan'ny 13 mai tsika de anao ny ataony zany mpitondra io zany hoe ho barabarany tanteraka ny atao hoe liberté fondamentale ny fahalalahana amin'ny teny ny voalohany am'izany
de anjarantsika no mahita am'izany hoe mandeha morona makany ve tsika am'izay lafin'izay hitady seza ve no alehantsika eny amikanjany telo ambony folome am'izay lafin'izay a de veriko fa tsy zany loatra na zavatra natao fa efa folo volana zao tsika nanomboka nanazava hevitra teto amin'ity ika ity ny amin'ny hoe raha tiana iova ny fanjakana de tsy maintsy mivady amin'ny etaetam-bahoaka ary zay etaetam-bahoaka zay a dia iny efa ntataraintsika nandritry ny folo volana iny a ary efa nolazaintsika mihitsy aza tamin'izany fotoana zany nanomboka tany amin'ny volana novambra ngatsika de efa nilaza hoe sarotra ny hitondrana io fanjakana io ny firenena akoatra ny volana avril nga zany tenitenenina fotsiny ny antony ilazana an'izany de fantatritsika fa ny tetibolam-panjakana zay lany tao anivon'ny antenimera rotonta no endriky ny fampandrosonany Madagasikara amin'ny taona hitsahana no azavaitsika tena amin'ny atsiprie teto amin'ity fandaharany ity ny atao hoe lalàna ny fitantanam-bola ary efa fantatritsika tsika irery no samy teny an'izany tsy misy nampanao gazety iray azy aloha zany resahana nylaza hoe ao anatin'io lalàna ny fitantanam-bola io ange ka ny momba ny fifidianana be loatra ho an'ny fanjakana nefa ny seni no mikarakara ny fifidianany averiko ny chiffre satria haiko tsenjery 10,3 milliards de francs ny vola atokana ho an'ny mahafaly Olivier Solonandrasana ministry ny atitany anarahamaso ny fifidianana ka nahoana ny tsoarahamaso tsara ny fomba anatanterahany fifidianana akany amin'ny zay mampety azy efa nambara teto fa ao anatin'io lalàna ny fitantanam-bola io mahazo mampiasa vola zay tiany aotra faingo 7 isanjato amin'ny vola miditra amin'ny ladoany io fanjakana io samy vola miditra amin'ny ladoany zany tompoko dia 9,9 tapitrisa milliard ariary 2256 milliards d'ariary azahoany vola zany 20 milliards iraimbilanja ahoana moa izy ny tsy efa mampiasa an'izany vola zany lalàna angeny manome azo fahefana am'izany tsy misy mieno ane zany na ny olona andeha vonina ny androdana n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina renge tsy miomana am'izany akory fa ny dikan'izany zany ny atahorako satria sao de kioto zafy ihany ny Lexis mahatonga ny olona miaohatra amin'le fomba fanarahana n'le tolona hoe ahoana tokoa miary zany no tsisy miteny reto le volam-panjakana reto fa ny volam-panjakana io tompoko de milaza aminareo a fa tsy misy miandry anareo zany io hoe ho azo ny fahefana za mino fa tsy maintsy ho azo io fahefana io fa tsy misy miandry io jereo ny gazety isan'andro misy passation de marché tena firy-page amin'ny gazety miseho isan'andro zany hoe efa tena trohany drala zany a io vola io tsy mitolona nge mamaika fa mifiarovana ny volam-bahoaka ary raha tsy misy vola hoentina manatanteraka ny apréan'ny tolona de sahiranytsika raha zany natao hoe blocage ny administration tokony atao de tokony atao zany ahoana ny fomba natanterahana am'izany tsy barofo zany a mila hevitra zany mila tetika zany ahoana ny fomba hidirana any am'izany lafiny zany de mila efa mba mahafantatra ny raha ianao fa raha ohatra zany ny fahazahoako azy a raha ohatra ka ny hoe ny amerina fotsiny nataony Hery Rajaonary Mampianina ny amerina fotsiny nataony Andry Rajoelina tamin'ny teteza mita ny amerina fotsiny nataony Marc Ravalomanana ny amerina fotsiny nataony Didier Ratsiraka ny amerina fotsiny tsy nety natao tany amin'ny androny Zafy Alvera de veriko fa tsy ilaina nge manao tolona aloha tonga de samy mionona eto tsika menakavy hoe zay mpitondra rangah de omentsika chèque en blanc de alao ny mpitondra no anao zay tiany atao eo a fa mivahoaka maharopery a de miandry zany tsika menakavy am'izay lafiny zay raha zay zany no atao de zay zany no izy ary ndrenjato a tsy manana problema am'izany mihitsy fa ny zava-misy am'izao tsika miteny zao raha atao melohan'ny fotoana ny fifidianana de lany Andriamatoa Andry Rajoelina tsy manana problema am'izany lafiny zany raha zay no atafavoaka amin'ny fiainan'ny firenena zay no antony nanekeko an'ny député Rosy hoe inona natao to izy raha tianareo hafainganina zany lizy de andao ifanotronana de nandeha nakany amin'ny arena mihitsy andrenjato ny prêter main forte vonina ny prêter main forte ary ny fakana fahefana tompoko a de tsy ohatr' zany ny fomba fakana ndrenjato fahefana ndrenjato ny ainga tamy tsy misy ny tsy misy ny olona tena farany tsy nanana ny ray aman-dreniko ary za zao
nanao porte madama teny anosy be nivarotra gazety voalohany crieur voalohany teto Antananarivo teo Antaninarenina izahay isy razafina be André tafavoaka am'izao dingan'izao ny tena koa everiko fa tsy zany ny fomba hakako fanjakany tamin'ny andro n'Andriamatoa Didier Ratsiraka ange lany député ny ministre ny asan'Andriamanjatso izay mpiara-mikatoka tamiko tamin'izany fotoana zany fa inona lesy nanaovany la député fa hoakarina secrétaire général lehilahy raha ambony moa zany atao hoe toerana secrétaire général mitaha amy directeur de cabinet hoakarina lesy lahy nazava ny teniko anao député a monsieur le ministre ary tao anatin'ny fahefana ny tarihan'Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany a de zao ny azy ny flamatra izay député voalohany ao amy groupe misy azy a no atao ministre zany ka ny contacté ny Pierrot Rajonarivelo hoe asa ny RMA tamin'izany fotoana zany hoe ianao zany monsieur le député no atao ministre hoy ny valo teniko tamin'izany fotoana zany hoe andana manantona amin'ny patronko ny asan'Andriamanjato a fa izy no manapaka tsy mainky am'izany a fa efa azoko zany tao anatiny ary raha ny président Ratsiraka ny nanendry ao ministra tena faly satria Andriamatoa Ratsiraka nge ny tena fiheverako azy no anisan'ny olona matsilo-tsaina eto amin'ity Madagasikara ty nianatra tany États-Unis de lava be ny anarako tsy hain'ny olona mpiara-mianatra tamiko tamin'izany manonona de Didier Ratsiraka ny antsony a satria Didier Ratsiraka fantatra eraky ny Afrika fantatra eran'izao tontolo zao amy sehatra rehetrarehetra non aligné ny sy ny zavanao firenena mikambana ny vondrona afrikana ny vondrona ty amin'ny ranomasimbe indiana nananganana an'izany hoe conférence ny Colombo tamin'izany fotoana zany nendrasana ny Ratsiraka zany na re laza eran'izao tontolo zao de nitangenako ny seza raha Ratsiraka ny nanendry tamin'izany fotoana zany fa saingy zao noho ilay discipline de parti de manaja tena hoe mbakanesina andry amin'ny Andriamatoa ny asan'Andriamanjato any anaty gazety am'izany fotoana zany efa misy famelezana ny Renjato hoe le directeur de cabinet élu député du ministre ny asan'Andriamanjato veut sa tête zany efa mamaly ohatr'izay any amin'ny assemblée nationale zany angely fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy mety amiko zany no antony andavako tena hoe inona koa zay radio kely io zany foana angeny tenena nahatra am'izay tany amy space radio kely aveule non tsy ny mahalehibe ny radio no atafitana hevitra fa ny hevitra avoaka ao amy radio no atafitana hevitra zay zavatra afo zay ary de niezaka foana amy maha professionnel tsy nisy ny hevitra mihitsy raha mpiara milalao amiko teny itosy ny hevitra hoe indrenjato io ko lasa ministra ho lasa mpanao gazety ambarako fa efa tena mba anisan'ny mpanao gazety a satria na ny président Didier Ratsiraka raha na vilona ilalana mihitsy hoe tsy izy ny atao hoe censure ary nindrana ny émission foroniko avarapatana tamin'izany fotoana zany au coin du feu il faut écouter la radio nationale any amin'ny RFI izy miteny an'izany misy démocratie sa tsy misy eo Madagasikara c'est une émission contradictoire zany fomba filazan'ny président Ratsiraka azy ahoana no ilazanao fa andeha eny amin'ny 13 mai de hitady raharaha hoe ty radio ty ony zany de radio kely voazaha lasa ministra ny nazo an'ity ny radio itenenako tompoko de radio taorianany RFV zany hoe efa tany amin'ny taona alohany 577 no nitsangany ty radio ty zany angamba lehibe tam'izany le nanetomboany tononika mihitsy moa izy lalatena rakotondrazafy le izy ange hita masoko ange nao milelaka isan'andro any Maurice Tsiavonana atao amin'ny radio Antsivy mbola atao ambadiky ny Ambotately nisy any foibe ny radio Antsivy isaka atoandro milelaka ny Maurice Tsiavonana
zany hoe tena mbola zandry kely zany raha zany no fomba firesaka azy noho izany a mahazoko be a zany a dia mahafantatra ny asa fanaovan gazety ary efa mihevitra fa tena mpanao gazety sarotra mantsy no miteny sy nda manelingelona ny toerany koa nareo manahirana be nge fijery azy sarotra no miteny am'izany aminay gasipetaka tony satria ny voninahitra dia asalotra fa tsy isalorana nefa zany eto a de samylaza efa mba anisany mpanao gazety malagasy a tena anisany a ary isorako andre matoera jonary mampianina nanendry a ho ministra fa tsy izy reriny efa nanolotra fa nambarako teo zany hatramin'ny perora jonary velo tany amin'ny andronare matoratsiraka ary tamin'ny raika sy roa arivo a dia ny démission tao amin'ny assemblée nationale sambany ange misy olona ny démissionna hoe manana mandat écourté mandature fa anisany a satria fantatry fa ho lany président andre matoa Marc Ravalomanana izany no anisany tonga voalohany tao amin'ny Marc Ravalomanana ary nandresy lahatra nandray matoa Marc Ravalomanana hoe deuxième tour ny tsy maintsy atrehany fa manimba firenena raha miditra premier tour de teo no nanomboka ny premier tour de vita ka ary anisany tena nandray anjara tamin'izany ny tenako ary fantatrao fa anisany nanakianako ny président ny ordre des journalistes tamin'izany fotoana zany a andre matoa James Aramarson hoe fa hoana ho ary James no nijerenareo fotsiny a nanana problema tamin'izany fotoana zany marina fa député de Madagascar fa mpanao gazety avant toute chose de maninona nijerenareo fotsiny fa tsy mba zany ka ny ambassadeur ny la Frantsa tany Maurice name visa niditra tany Frantsa du jamais vu zany ny tenin'le ambassadeur hoe inona ny trango à Madagascar monsieur le député ou izy to ia hoe on attend la France. Pourquoi on attend la France? Satria monsieur l'ambassadeur André Matou Jacques Chirac, président de la République en charge des ministères de souveraineté en France en balotage fa Jospin no landy sarotra ho an'ny Jacques Chirac no anome tolo-kevitra ny gouvernement tarian'André Matou Jospin zay favori tamin'izany fotoana zany ny amahany olona eto Madagasikara de ny dikan'izay ho nareo manao élection à 2 tours présidentielle de manao élection à 2 tours législative en mois de juillet nareo vo afaka pasairanana politiquement de zay nareo zany vo hijery amin'ny Madagasikara zay tompoko ny zavatra nitranga fa tsy niala teto Madagasikara tena samba mbanasorony reto volombavako reto ty volombava molotro ty fa tsy maintsy ny démasque vo tafavoaka teto Madagasikara tonga tany Paris efa manodidina ny Villa Madrid ny vahoaka malagasy rehetra tamin'izany fotoana zany efa nandefa seresy teo ny ministre ny maire ny Neuilly André Matou Nicolas Sarkozy zany angatadalana andeha hijery ny président ty deratsiraka tao amin'ny Villa Madrid hoe hoaizy ndrenjato iza président ko izy jusqu'à preuve du contraire fa andeha hiresaka aminy ndresaka tamin'ny président ratsiraka za makany a Dakar atsony ianao fa tsofrano André Matou Ravalomanana fa fanatize loatra ny vahoaka ao Antananarivo ao midikany tsofrano izy de mba ho mora ny fanatanterahana politika amin'ny aorina za le roa efa miandry any président Chirac fa efa nanome jet privé izy sy ny etsetra etsetra de nanao veloma de lasa teo natsony généraly anankiray tandapa tamin'izany fotoana zany raha ohatra hony izy ka makany a Dakar de inona no hitranga de hoy aho hoe tsy hita ny lalany ivoahana ny Madagasikara de zay ny zavatra nitranga raha tsy nandefasan'ny président Chirac roplanina vaovao ndray izy nakazy tany Tomasina de saika raha rano nitranga teto Madagasikara ary ambarako aminareo fa niara-nianatra tamiko tao amin'ny diplomatie tao Paris ny olona namatsy fitaovam-piadina André Matou Ratsiraka tamin'izany fotoana zany tena fitaovam-piadina ary fomba raitra zao ny tenin'le vazaha Ratsiraka izy tena tianareo loatra fa tsy navelany nampiasainy reo fitaovam-piadina reo aleny nandeha nitsoka nandositra
zany ny zavatra iainana mifakana fanaovana nyity politiky ity fa ngaty anaovana artabebaka fotsiny hoe za ty tsy zany io tsy zany io fa misy expérience o ary ny expérience rehetra ny ainako momba mifakana seza de expérience tena nanaraka ny raharahambahoaka tena tsy niditra tany anaty fanjakana raha tsy misy vahoaka nanotrina ary tsy niataka mihitsy tamin'ny fifidianana teto Madagasikara raha mbola azo atao no miditra fifidianana de niditra fifidianana atramina be ny tanànana commune rurale lefa nataoko fa nisakana ny président Marc Ravalomanana tsy ho afaka ny anao mera be ny tanàna ana commune rurale ny Ambatosana centre efa manao propagande herinandro nasaina ny janona fa tsy manana rancune président Ravalomanana inefatra angamizay zao niona atao faravohitra melohan'zao tolona zao tao anatin'ny heritaona dikan'izany tsy mikombokombona mihitsy manao politika impiry any makany atranon'ny président Ratsiraka ndresaka adiny efatra zay mianaka tamin'za ministra tsy manana problema mihitsy fanaovana politika hoe kombokombona satria miaraka amin'ny rajao de tsy afaka anao an'izany politika zany anaovako azafady zany ary hatrany amin'ny antokony isy de efa zany nataoko hoe pasteur zaho dia ilatsaka député any Soavinandrina fa zao tsy hitondra ny bulletin fotsy mena fa hitondra bulletin maintso voloketsa fa hoana ndrenjato sambany ianao mba ilatsaka amin'ny antoko de sao sady ianao tsy hitondra ny bulletin de hoe aho mantsy amin'ny pasteur anjaranao no mandinika azy fa za te ho rassembleur satria ny olona ny andry ato ao Soavinandrina amin'ny fomba firesahako tany amin'ny radio national hoe tena amba hafa amin'ny fomba firesaka le kely io ary any amin'ny Soavinandrina tompoko de zanadreniny Soavinandrina nge manasindray fa hoana ary alany zany hoe tsy tena manao politika zany manao an'izany rehetrrehetra zany fa maninona ary any ala satria tsy ny hiarakomana amin'ny Ratsiraka fotsiny ny mamaika fa ny mamaika de mba ho tena hitazona n'le fomba fijerika tao anatin'ny Assemblée nationale hoe minorité agissante tena vitsy anisa fa miteny de efa tena saika naonganay ny bureau permanent tamin'izany fotoana zany ny tenako Petra Kotiniaina Josva sy ny etsetrany efa vita efa tonga teo daholo ny rehetrrehetra efa nanatrika tao Ravony Fransiska tamin'izany Zafy Albert Herzora Zafy Maleo hoe ahoana ny fomba atao marina fa tsisy mandrotsabola ianao et la politique a besoin d'un moyen politique de raha vao tsy mandrotsabola ianao inona moa no ataonao am'izany ny problemako zany am'izao fotoana zao raha niveau politika misy de za tsy manambola raha manambola de ataoko io inona moa tokony tsy avitako an'le fanaovana politika eto Madagasikara iza manana an'izay parcoursko zay am'ireo olona rehetrrehetra milaza azo manao politika am'izao fotoana zao reo Herzora Zafy Maleo tompoko de nengavy tam'izany journaliste tao amin'ny radio national ho directeur en communication ny campagne législative telo amby sivifolo sivinjato sy arivo tonga de ny résultat deuxième partie de Madagascar izy de nymeny any tondrony avery amin'ny Mbotsiroatra ao anaty conseil des ministres Riny Brao anao de izy za tsy andray an'le Brao directeur de cabinet zany tompoko voaviny resaka tamin'ny ary Lazara Zafy Maleo ela be inona ny tokony hifanotronana nnaty fa nitataranao sy razoko be nge ka hainay voangy an'izany ny fampiresahana de hoe azo atao no mifampiresaka tokony ataony no miresaka fa raha ohatra zany ka ho feperana fotsiny tolona ao amin'ny kianjany 3 io de lozan'izay manao an'izany lafiny zany fa tsy tokony ho feperan'izany io fa tokony hosokafana azy io ary mazava nke zany ny anina de efa tsy teny tsony de vao tafita ory zareo ny afatra hoe tsy mipotra teny 2 andro zany hoe teny amin'ny kianjany 3 de hoe matahotra zany non tsy le fomba mampanao politika kony tsy tiako simba am'izany lafiny zany de anjara lasa ho taxen'ny olona hoe mpitady toerana politika de anaovako azafady mihitsy zany tena tsy zany zany aloha zany tonga de tsorona apetraka aminao ndre mato ministra raha ny tontolo politika de 5 taona ianao nikirakirana ny taranja ny tontolo politika azo lazaina fa efa mizakazaka ny traikefa
manoloana zany raha mijery ianao anatin'izay resaka nataontsika zay tao amin'ny 5 minitra na 3 minitra andresahana de nilalovanao daholo ny atanatohatra tsy azo dikaina fa no apetraka aminao a de tsy azo adiny ianao Andriamatoa Minisitra Andrianjato de anao mipitoraka voninkazo amin'ny fitondrany ty misy ty ny azonao le hoe 5.9% ny taux d'écoute any amin'ny tontolo ambanivohitra ary mitoraka voninkazo misilelaka mihitsy amin'ity fitondrany ty nisy a raha nahita satria ministra ny serasera ianao a tam'izany fotoanandro zany tena kianjy ianao andro vitsivitsy zay a aiza ho aiza zany tena fametrahanao le hoe ianao a omaly nitoraka voninkazo an'ity fitondrany ty ary nametraka hoe ty fitondrany ty de zao tantarana tao fandarana ray tao amin'ny adigasy tao amin'ny RNM mara de ainao tsara mihitsy ny mametraka ny hoe ty etsy a telo mipetraka ray mandeha ozy le mathématique zay a ary zao ianao makasitraka ny 13 mai a sy ny ekipany a aiza ho aiza zany tena metrahana n'le tontolo politika eto Madagasikara mahakasika aminao satria mety lina ary manitrikitika mipianao adzaina ny mahakasika an'izay hoe omaly misy Andrianjato dia tary ary vao nametra tsotso de tary a aiza ho aiza fitserinao am'izay Andriamatoa Minisitra ny expérience gouvernementale ananako zany a de mba tiako zaraina am'izay mbola teo anatiny atao hoe gouvernement mampikambana gouvernement dia tsy hoe tompony marina fa 20 mitantana ny Madagasikara no mpikambana amin'ny gouvernement raha am'izao endriny zao fa ny ao anaty gouvernement tompoko de misy programme io PND io no atao hoe programme président république matoa zany ianao manaiky hiditra ho membre ny gouvernement de manatanteraka io programme ny président république io ny anjarako zany aty amin'ny serasera no tokony ho adiko dia nanao izany asako amin'ny ministre ny communication zany angambo ianao mahafantatra ary ny aino nandritra ny rotaona sy tapany na membre ny gouvernement ny tena koa dia efa telo taona sy tapany mihitsy ara satria mbola tsy ministra de efa nanao ny adigasy dia nafantatra ianao a fa ny conseil des ministres sy ny conseil de gouvernement de voasako ara-teknika any anivony ainao manjerim-panjakana indroa isan-kerinandro ao amin'ny radio ary indray mandeha ao amin'ny télévision de tanysaiko ny programme rehetra ananan'ny fanjakana pikasika ny fotodrafitrasa vaventy tanysaiko ny programme ny fanjakana mandritry ny 5 taona mikasika ny ara sosialy eto Madagasikara ary haiko tsy enjery zany de milaza aminao fa ny partenaire technique et financier any Madagasikara de manao transcription an'ny adigasy ary sarotra ho an'ny PTF mihitsy ny ala tao anatin'ny programme ny gouvernement satria voaporotra isan-kerinandro izy ny amin'ny hoe ity iarahana am'izao daty miainga am'izao efa vita soni efa natao pose ny première pierre ny lalana ambilobe voimary zay anisany mampimenimenina ny lalana iny tongatrany mananaravaratra iny maro antsetra ary tokony ho tongatrany antalahy raha ohatra ka tena nainy ady ny fanjakana tam'izany fotoana zany fa rehefa mitondra fanjakana ianao a dia mijanona mifenitra républicaine fa raha ohatra ianao ka andeha anaonao foana anao ny asana majila raha ny mahampanao gazety any na piariko raha zany fomba firesako zany na piariko tao anatin'ny fanjakana de milaza aminao a fa tsy mandringana telo volana amin'ny fanjakana de rava satria misy crise raha misy membre ny gouvernement anankiray mametraka crise ao anatin'ny fanjakana de crise gouvernementale ny anarany ary mba nampianarina ihany a nianatra ihany a za nianatra diplomatie nianatra stratégie nianarako ange zany nianatra gestion des organisations indrindra fa ny atao hoe journalisme de fantatry ny manavaka ny atao hoe asana membre ny gouvernement sy ny asa fanaovan-gazety le journalisme ataoko zao zany
milazany tsy fidinoange no miresaka ny zavatra rehetra ny tantaraiko momba ny fanjakana nisy satria ny antony lasa eny akanja zany eny anaty radio zany lasa publika le izy de tsy maintsy mba manazava kosa tsy maintsy manazava hoe zao kosa nge ny anton'le zavatra mitrange de zay no antony nanazavako an'ireny ary tsy mijanona fotsiny eo anatin'lay fanjakana nisy fa tena mbola manitatra lavitra tany am'izay nananako traikefa satria tsy latsaky ny 30 ange ny ministra nitolorako sainy prime ministre maromaro président ny république ka naona ry ano iafo rehefa anazava momba hoe zany eka velesiny lalatina rakotondrazava fotsiny de velesiny andry raharsona de anaovako azafady mihitsy zany tena mifona mihitsy amin'ny endrika isehoany ny ady hevitra am'izao zavatra mitrango zao fa milaza aminao fa premier responsable ny la presse malagasy raha vaniny olona fotsiny ny entité na journal anankiray zany ny atao hoe olona tena mba nanabe amin'ny fomba fanaovana gazety ny olona anisan'ny niasa miverina ny asa atao amin'ilay orinasa anankiray mantoriko de nalaiky fotsiny zao izy ho conseiller spécial atao amin'ny ministère satria sady tsy misy préavis tsy misy inina tsy voalazany kode nge zany satria indrenjato dia mametraka an'lay atao hoe mbola mianatra tsika menakavy misy ny atao hoe autorégulation aloha amin'ny fampiarana ny code de la communication io tsy mametsiny anizaniza fa ny code de la communication ny mametraka mazava ny sanction tokony azon'ny patron de presse raha ohatra ka mandroka fahatany ny mpanao gazety izy ministre fa mbola nitolereko zany de nyrecruteko fotsiny le olona ary zavatra mampalahelo zany eto amin'ny fiainan'ny firenena misy ny olona tonga de mamindra ny siège social ny fotsiny tsy milaza amin'ny ministère hoe zay nge mifindra ny siège social ne anaradalàna ve tsika sa tsy anaradalàna fa mbola tsy miantra moa io code de la communication io raha ny fomba fijeriko azy mbola ny anatin'ny atao hoe autorégulation zany tsika de niady mafy atao anatin'ny gouvernement hoe aloaloha le autorégulation no atao fa aza mampiatra an'io fa nisy contestation tsy de tena contestation manonga-panjakana fa rehefa nisy contestation de contestation dikan'izay anjaran'ny fanjakana ny mampitony aloha temporisation de rehefa mitony ny rehetra de miatra ho azy io code io de raha matola lalatina rakotondrazava ny antso vonjy voalohany tamin'io code de la communication io satria fantatrao zany satria mibiatra izy raha ohatra ka tsisy ny code de la communication dépénalisation totale ny io sa hoe niaro azy zany le code raha fijery niaro azy ny code ary zany ange tsy azo irere ihana hoe satria zao satria hoe natao lalànandrenjato io na ina tsy zany ange ny probleme tsy zany ny problema fa hoe hainao ve niaro ny fotikevitry ny asa fanaovan-gazety de milaza fa haiko ny miaro ny fotikevitry ny asa fanaovan-gazety satria anisan'ny ataoko anaty foniteny kely ty andremato ministra anisan'ny fanakanana anao hoe fonitsika tamin'ny adiny kody io mihitsy le ministra tonga eny amin'ny 13 mai izao be resaka be sendra kosa ianao andre ministra ijabo train ho any an'ny ministra ndreny re androanina raha vita ny tolona aizao a izy zay satria sary-piary io isan'andro rehefa mamelo mafy an'io fitondrana zay nisy anareo io nisy anareo tam'izany fotoana de langosany mafy io fitondrana io ianao tao anatin'io mivoaka tamiko nazo fanasana ianao tonga teny amin'ny 13 mai ary nazo tiaka mihitsy satria ianao nanizalanazaina hoe lehibe politika tongeny zany fa tokony tonga ny MMM tonga teo marikaravalmanany tokony tonga teo ndrarany eny dede sy ny namany miaraka am'zany fa ianao ny tonga taloha nasaina voalohany anisan'ny mamparary ny fony koa gny zany raha jerena sena kosa ianao aka ministera indray ianao andremato andreanjato de manahirany zay fijery zay mba teo ianao tabatabay le hatrany amin'ny code nainarako tao za zany tsy miady ny toeran'ny ministre ny communication satria fony za conseil spécial ny prime ministre Gioli Razanamasy de niteny hoe rattaché eny amin'ny primature ho délégué général ny communication ary raha amin'ny endry am'izay mba be budget satria tsy ampy ny budget amin'ny tonana an'io asa-panjakana amin'ny aina manjay ireo ary raha ny fiheverako mivatako am'izao zany
dia tokony mba tsohitsony kosa no angatahako raha angataka ihany ah fa terena hiteny an'izany fomba firesaka zany satria ny mialatsiny fa mety tsy mieritreritra an'izany ko ry lalatiana rakotondrazafy sy ry Roly Mercia koa moa miteny an'izany satria mamely mafy koa nge ny tariky Roly Mercia ao anatin'io hoe io zany ianao ny tena nisakana ny MBS ny etsetretsetra zao Roly Mercia ndray no miteny an'izany mantsy any amin'ny Facebook de ohatra zany koa zany ry lalatiana mivantana de mbola misy Facebook de mamely koa ny MMM am'izay lafiny rehetraretra fa inona loatra zany za amiko zany a ny fiainana dia atao diantana mpanjinina ny aloha de jerevana ny any aoriana fa lanja miakatra amin'ny fiainana ary inona fotsiny nanaovako an'ity radio ty nge kian'ny olona ty radio ty a de anisan'ny start-up eto Madagasikara ity radio ty tompoko de mamely tena mianga tamy tsy misy ty radio ty sady tsy maka vola ato any tsy mampiditra ny volako ato fa ny olona saina mitantana nyty ny manao zay mamely azy zany natao hoe start-up ary foto-kevitra iainako mihitsy zany miainga amy tsy misy de mba mahazo zavatra tamy vanim-potoana sasany a vao mivoaka nanao porté madame ary a tam'izany fotoana zany a nanana 500 000 francs malagasy a tam'izany fotoana zany no ny volana angonina ny lamba sy akanjo de alaheloko mafy mihitsy hoe tsy afaka mividy 4L satria tsy nahafantatra ay mividiny 4L 475 000 francs mivola opelantanako 500 000 francs raha etsy vaovao mivoaka ao Madoto de nalahelo mafy mihitsy a nanao vangotratra mihitsy a hoe tena mifona no ny avy andranako fa tena ay za efa tena teo apototry ny fananana 4L fa tsy nahafantatra de tena ataoko fady ny tsy mahafata-javatra menatra ary vao tsy mahafata-javatra de tena mianatra hatram'izao tsika miteny zao de mbola mianatra ahoana ny fomba atao ahafahana manatanteraka ny mba ho tsaratsara kokoa eo amin'ny fomba fiatrehana ny fiainan'ny firenena fa raha manana 350 millions anaovana caution amin'ny élection présidentielle de manao a fa tsy manana de anaovan'ny président république mbola membre ny gouvernement iainiko any izy manao Estonia eo hoe inareo ty mividividy tomobile io ho tratronareo re vao miatry ty lalany ty de revako fotsiny za fa inona zany ndrenjato ange manana tanjony eo amin'ny fiainany za ange mikaramy ary rovina no ikarama vola be ohatra ny maha-ministra de amiko zany a ny vola karamako amin'ny maha-ministra de mba ataoko mivadika tomobile voatapitra tamin'ny ray volana lasa teo ny tretina tomobilika omeko ny zanako raha le izy fa tsy anahy mba hambasitranay lovasoa ho an'reto taranako faramandimby reto koa aleo tsy miteniteny foana re vao tsy mbola mahafantatra ny renjato zany renjato manana tanjony eo amin'ny fiainana tany Etazonia de tena natsona tao amin'ny White House hoe manao rebelle satria no etaniko ny afrikanina mpiaraka stagiaire rehetra niaraka tamiko hoe andeo ifampizara chambre satria ny chambre omen'ny amerikanina tam'izany fotoana zany a de misy salon misy efitra roa misy douche misy suite za be loatra io za lafa andao zaraina $120 jour nuitée moa zany zarainay anankitelo de fizany nanao des organisations tato de hoe le malagasy dideratsiraka lasa natsona tany amin'ny White House hoe ahoana de hoe menao tena rebelle ahoana hoa ka zao ny programme efa nataonay de ovanao le izy mazo manazava avy eo toy za zao no izy lasa tompona ndraikitra faratapony tao États-Unis moa le raha matony resaka tamiko tam'izany fotoana zany zao no izy madama hoa any amin'ny toerana misy any Madagasikara de efitra kely anankiray zany nanamboatra ny tafotranony varavarany zany namantsika azy de ao zay mivady koa ampanankarena fa za de zanaka manitra ary netiko eo mivadiko zanaka ampanankarena nge mivadiko e de netiko tao de nanaiky izy de fandresena ho anany izy zany de zao ampianarinao hoe iaigitrengitra am'ty zavatra ty $120 nuitée
ianao ve ampianatra tao premier programme ny alina tamin'izany a young african leaders nidikan'izany programme zany de hoe fanofanany États-Unis a ireo lidera afrikanina raha-pitso ho mpitarika afrikanina raha-pitso anisany a no fanina tamin'izany fotoana zany de ianao ve hanofa anazy zany angalatra ny tanàna satria raha sendra lasa tompona ndraikitra de anao zay azahoako toerana ohatran'izao fotsiny a mba hahafahako matory amin'ny alina ohatran'ny marina ny anao izy vous pouvez vous partager 2 chambres vola tamin'izany fotoana zany vao midina any amin'ny John Fitzgerald Kennedy airport tsy ianao de fa ao anaty enveloppe io ny enveloppe omenanao de netiky ny a isan'andro ianao tsy maintsy l'argent doit rester à George Bush mbola George Bush père tamin'izany fotoana zany de hoentiny ianao mijery opéra hoentiny ianao mijery atsy entiny tany sainy dolidolo ty rehetrehry ty mila avoaka ny vola ka ndrenjato blouson cuir mba tena tsy nananako hatramin'izay ny enako de mividiny zay tena farany tsara teny amin'ny 13e de zay ihany no momba ny kitapo teny akoditro raha le kitapo ara malagasy ireny mbola mifandrombahan'ny afrikanina rehefa vita ny stage a de ana io kitapo malagasy io kitapo midideratsiraka mbola lafoko hatra mifananana netika avaty a-tanàna vita ny tolona lasa naka ny la réunion tomobile zavitany netiko teto Madagasikara manomboka tompoko ny arenako fa tsy hoe ndrenjato io de nangorona tao amin'ny any zange manana déclaration na milliard vidanana ny fananako rehetra ananako facture zany talohany na ministre azy zany mbola 25 ans nanana an'izany ka ahoana no endrikendrehanao kosa hoe vola tao amin'ny 13 tao amin'ny ministère no nanaovako azy ary ny technicien rehetra tao amin'ny ministère ministre tompoko fa rehefa tonga manao enregistrement anaty gasy a de mandoa 2 500 000 francs avaty aposy ministre ny serasera fa za mahay manajy olona fa fantatro ny atao hoe toedrara akapobe ny eto Madagasikara ary ny piasa mpanjakana na mipiasa ny radio na mipiasa ny télévision tsy afa misaraka amin'ny fahasairana ny eto Madagasikara mba sambany azy zany mba mpitondra de maninona moa ny vola carburant sy ny etsetretsetra mibrasé amina tapitrisany ange mahazo an'izany isa taona isan-kery de zay tonga ao amin'ny birao ako satria za tsy manana rendez-vous de mahazo daholo zay tonga ao amin'ny birao ako tsy tononika hoe izavy nahazo fa mahazo daholo zay tonga ao amin'ny birao ako satria zany natao hoe fifampitsonjovana eto amin'ity Madagasikara ty na mba hijery an'le ministre raha ve de tsy ho ataonao be deabe inge ireo député reo anisan'ny fitarenany député zany hoe misy ministre tsy mandray député nofoanako zany za en charge de relation avec les institutions de nataoko zany rehetrehtra zany ianao no mitsena azy eny ambavary tsy anaiko eny amin'ny salle d'attente mihitsy ny olo-mpanjakana taraina andreo député mantsy andriamato ministre ataoko anaty ny teny hoe nisy fotoana nanontaniako nanao fanambarana afaky maly reo député de mba ny tena moa mampanao gazety de tonga de nitaraina mihitsy izy hoe afa mihitsy ny ministre Andrianjato Vomson fony tamin'izy ministre ny serasera satria zay tsy raisiny tale généraly zay tsy raisiny DG any anina zay tsy raisiny ohatra nefa nalamanga nampitomany tena andreo député sy anina hoe andrasana mbola misy audience fa ozy afa mihitsy ozy ny ministre ny serasera dia izy no mitsena eny amin'ny salle d'attente na ny SPR mipetraka ohatrany lamba mipiasa fa inao no mitsena aiza ho aiza mpijerinao zay satria anisany nampamony tena ny SVM zay style zay zany le hoe ny SVM efa nanomboka nono nataony ihany mahatonga zao zavatra satria matoa désigné na conseil des ministres gouvernement ianao lasa DG nefa nanahirana be no nandray andreo parlementa fa ianao rery nanana style hoe afaka mandray eo amin'ny salle d'attente mihitsy ary mampandroso de taky hoe ianao koa ny SP zany tena marina no ianao sa ministre tamin'izany fa sahazy ao izy nytraikefa nentina ho andreo parlementa le izy angeny anarakoto njaka rakotondramamy ny sarotra no makan'izany fomba zany raha tsy hainao zany sarotra zany ary tena sarotra mamolaka hazo ngeda be inge fa izy mbola le kely vao atsatoko igny de fa tonga de ampanarahana tsara izotra atsakany sy andavany a ny fitombony
de efa zavatra ny ainako zany zavatra ny ainako zany ny fahoritsaina nahitan'zany hoe directeur de cabinet na ministre olona tsy raisin'ny ministre tsy maintsy zany mandray azy tsy avelako mihitsy ny SPN ministre membre de cabinet ako mandefa mandroaka olona ka hoe tsy voarayan'ny ministre tsy maintsy mandalo ao amiko ary tonga de fantatra fa lany député azy satria reny no ambassadeurako am'izay tany rehetra alehany any tena le dirikaboko io sahafy misy mpiasa azy tena mitondra borosy kiraro hoe iborosina ny kiraro nga ministre azafady tsy aty zany fa ny zaratrano zay tao amin'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra io de tsy maintsy nataoko sy azahoan'ny planton délégué amin'ny planton sy ny olona tokony azo an'zany tena azo tsy asiako problema mihitsy ange zany tsy marary ava-manana tsy ory ava-manana ny ministra Andrianjato fa tena ela tsy nanana roa amby folo taona de efa niasa dikan'zany am'izao vanim-potoana misy azao lasa tena vatona sonotry ny tany teto am'ty Madagasikara ty de nahoana ny tsy mba malibabena am'izay lafiny zay ataoko zany ary tena milaza aminao fa raha ohatra ka mandeha araky ny hitsiny sy ny tokony atao ny fanaovana politika eto Madagasikara araka ny fomba fijeriko azy de azo atao manova amin'ny Madagasikara ary azo atao zany tsy mahafaty ange zany anga mila volany amin'ny banque mondiale hoe mandray olona zany anga mila volany amin'ny banque mondiale hoe manajy olona zany anga mila volany amin'ny banque mondiale hoe hiala ao amin'ny toeranao ianao fa ho fanajana foto-kevitra anankiray de najaniko le izy satria nalahelo an'le vahoaka tany Soavinandriana nopainy olona reny mihitsy ange any anatin'ny taxi brosy eniko zany satria tonga ty apototsofoko lalana 40 kilometra ve de ho atao anatin'ny adiny roa normal ny olona raha manompa reny ianao fa ianao no mitapitsofina raha ohatra tsy mandray an'zany mandray fepetra politika sazan'zany efa teo ampelantanako ny volan'ny CLD efa tsy netsehiko mihitsy ny volan'ny CLD miala député atopokoa de misy CLD telo taona najaniko ho an'ny fivondronan'ny Soavinandriana satria ny hevitra hoe azo déclassena le RN 43 atreo Soavinandriana de azo ny fivondronana ny district atao satria route nationale io de tsy azony district atao zany fa raha ohatra ny déclassena iny de namboariko zany le lalana satria nanana voly zay nanaovana an'zany ary zany fomba mampanao zany na tonga hoe zay atao rehetra maneny saoana inona moa zany nijanonana atao anatin'le fanjakana de niala zany de niala soamantsara tsy misy hoe problème mbola tsy name directive an'le nsoloa za hoe tsy maintsy ity ny linina rany izy tonga de mivadika arema inona moa no problème ko am'zany tsy manday impératif fa tsy inona ny mandatra am'izany fotoana zany de samy manao ny ataony zany am'izay lafiny zay zahaza mba tsy nitondra ny bulletin ny antoko de everiko fa lay indépendance le liberté an'le député zany de nomeko azy ray manontolo hoe eny ary monsieur le député tia ny toerana de andany ianao mba manao zay tokony ataonao ndray am'zany lafiny rehetrehtra zany zay moa ny zavatra mitrangako inona no azoko atao am'zany za tsy manana fahefana mihoatra ny tokony ananako fa manjary lasa misafika fahefan'olona raha vao mihoatra n'izay lafiny zay de zay no enarako politika zay no ahafahako tena mandrindra nyty fiainana politika ty hoe mba tena ho afaka ndray androany raha sitrapon'io Andriamanitra io ny aminy mba ahafahako tena maneho ny tena farafahaizako ho an'ny Madagasikara de mbola ho avy zany mbola ho avy lay fotoana hoy le fandaratsika eto de everiko fa miandry ampahatonina zany ya te hiverina any amin'ny resaka politika amin'ny ankapobeny Andriamatoa ministra ny etombohan'ny tolona tetsy amin'ny 13 mai mantsy dia resaka lalam-pifitianana endrika fotsiny any iny fa rehefa tena dinihana dia efa elan'ny olona no natsapa tsy fandrosoana teto Madagasikara indrindra fa tamin'ity fitondrana Rajonary Mampianana ty aminao ve tena azo atao hoe mampandrosana ty Madagasikara ty satria ohatran'izay mantsy zao no tena hitako hoe olana be eto amin'ny firenentsika inona ny tena azo ampandrosoana ity Madagasikara ty
azo atao no mampandrosan'ny madagasikara ary efa fameriko eto mazana ny amin'ny hoe telopolo isanjato any mbola vola voavory ny fanjakany ary tamin'ny farany ary any laza mihitsy hoe soa ihany fa tsy zato isanjato fa raha zato isanjato ny vola voavory ny fanjakana voaroka teto madagasikara daholo tsika menakavy ny antony de satria tsy mandeha makany amin'ny fampandrosona ny isam-batan'olona ny vola malagasy eto an-toerana fa makany amin'ny fanatavezana fanabeaza takolaka ny olona fetsifetsy eto anivon'ny fiainan'ny firenena ary fiheverako azy dia tokony ho azo atao no mamofy isan'andro ho an'ny vahoaka malagasy a no misy tsy atao eto amin'ity fiainan'ny firenena ity ary tsy atao mahakivy zany ny vola ao anatin'io tete-bolam-panjakana io fa averimberitsika eto fa tonga de azo ampandrosonan'ny madagasikara sy ny vahoaka malagasy ndray mpimaso fa na atao inona any amin'ny budget ny Olivier Mahafaly Solonandrasana moa ny vola 5.30 tapitrisa iray mbilanja anaraha maso ny fifidianana fa nga tsy mahavita ny asa ny seni atao inona moa ny hividianana carburant ho an'ny Jirama subventionné hatrany amin'ny 209 milliards d'ariary atao inona zany nefa ny délestage zany de mangony fotsiny amiko zany a tokony manao communauté économique mixte tsika zany hoe ny fanapahan-kevitra rehetrrehetra amin'ny tokony hampandrosona amin'ny Madagasikara de any anivon'ny commune no mianga zany hoe ireo subvention rehetrrehetra angoniny reo de tokony zaraina manta ho an'ny commune 700 de am'izay fotoana zay a tsy ilaina antsony a ny fanotrona ny fanjakana nireo commune reo subvention nresahako raha le an'ny Jirama fotsiny resahana de misy amin'ny 588 millions de francs isa-taona azon'ny commune tsirairay zao izy niakatra avoroeny ny dikan'izany a niakatra avoroeny koa zany ny subvention amin'iny lafin'iny raha am'lay hoan'Andriamatoa Olivier Mahafaly Solonandrasana zany ny resahana amin'ny vola be tsy hita hoe ahoana tsisy fanazavana tsisy hoe tsy misy lalàna mifehan'le vola nge zany 1000 milliards zany fa tsy misy ininona fa de azony atao fotsiny no mampiasa azy am'izao hoe anaraha-maso ny fifidianana tsy manao texte ny député tsy manao ininona de hoaniny io inona moa ny tokony olana am'zany fa efana omeny lalàna azy zany de hoaniny io ary tsy mahagaga raha very tany an-trano ny sasany normal daola nge zany zavatra mitranga eto Madagasikara zany fa nefa ny olona eto Madagasikara de misy miandry ny io commune hoe rovina la mba ho tonga le subvention fanjakana hatramin'ny 2016 tsy mbola tonga ahoana moa no ahatonga azy ka io subvention omenany Jirama io ange ka ny subvention rehetra manomboka hatrany amin'ny omenany mpianatry ny université omenany mpampianatry ny FRAM le anciens subventionné zany a sy ny subvention rehetra zay tokony omenany vahoaka malagasy zany de natsetsina any amin'ny Jirama normal raha migrevy ny any amin'ny université normal daholo ny olona raha satria tsy mahazo subvention ntsony fa omena ny Jirama nefa tsy fantatra de omena fotsiny any Jovena io vola be amina milliard io de ny Jovena mamoaka azy any an-dafy any asa na hividianana inona satria ny solotany tonga eto Madagasikara tompokoa de tsy misy an'izany 67 millions de litres zany a tsy misy an'izany aizara le 67 millions de litres sandan'io subvention ny Jirama io tsy misy de tsisy miteny ange tsika rehetrrehetra ndrenjato rery nge ny fandarana ika rery ny soradio rery no miteny an'izany eto Madagasikara de raha zany mbola lazaina hoe fitadiavana toerana de za mpanao gazety tsotra mampanao gazety zany a de ny déontologie mifea de miankina amina fea zay ny zava-misy hita amin'ny masoko fa tany anaty gouvernement de mametraka ny communication d'état
ary ny communication d'état nataoko tany anatin'ny gouvernement de tena narahan'ny PTF narahan'ny olona rehetra ny zavatra nataoko tsy nisy ny teny ange ny mpanohitra tamin'za tao anaty gouvernement aty ivelany ary any elako tsiny mpanetretena hoe ndrenjato ange no asorina de mionga ny gouvernement io de nahatezitra ny tao anaty fanjakana zany hoe io koa zany ny tena miseho innato de nasoriny angamba ary tao anatin'ny fanjakana ange misy mihevitra mihitsy hoe saka zany telo isan-kerinandro anatin'ny ny ainao manjery mpanjakana ka ohatrany hoe za zany lasa premier ministre de hoe tena alan'ny olona anao noho izany lafiny rehetrrehetra zany de angambaiko zany satria gasy any tsy tiako ny manantotrantitra de manjary lasa ohatra zany hoe fomba fotopisaina neto Madagasikara raha tena tiatsika ny atavavoaka n'ity fireneny ty fa averiko indray mandeha zany njaka Rakotondramamy naina Rakoto fa ny fananan'ny Madagasikara ampy zay ny tenin'ny FMI tsy mila ampinara-boly zany nareo fa ataovy ny fomba andrindrana ny volanareo eto Madagasikara fa tena mahampy anareo tanteraka ny vola eto Madagasikara de telopolo isan-jato moa ny ambition an'le fanjakana raha mba 100 isan-jato ny ambition anao za milaza aminao fa sarotra ange mifammetsiny fa ireo mpamory etra rehetra nge mahay miasany assermenté nge reo fa tsy hainao zay mibaiko omenao azy hoe mandehana 30% nareo vitesse à 30% no angatahanareo ny olona mitapipahaizana be de meny 30% ianao tsy ampy alainy zany ganao zay no ny ambition anao zay performance atakinao am'le olona manapahaizana assermenté de zay zany no izy de inona no ataon'ny fanjakana ny ataon'ny fanjakana sereny fotsiny zay olona manakatao mapiditra entana avany an-dafy de iny ny aina amin'ny fanjakana io vola iainan'ny ladoany io ange tsy misy idiran'ny répartition io tsy misy idiran'ny vahoaka malagasy budget de l'état io miampy ny karama mampiasa mpanjakana 7 sy 9 sy ray hetsy mampiasa mpanjakana zay no assurena amin'io recette douanière io ny tsy maintsy sécurisena raha izahay zany mba mahazo fanjakana de aminay zany tonga de tsotra foanana ny atao hoe recette douanière afa-tsy 20% à l'entrée satria zay mba ilaina kosa valeur ajoutée ho an'ny entana vanivelany de everiko fa tokony misy égalisation d'échange eto Madagasikara be de be nge ny olona mikaikaiky mampiditra entana eto Madagasikara tsy miteny amin'ny fahasahiranan'ny olona mpanakarena fa mifahasairanany voaka madinika misy ange ny ambassade de France no mame an'izao taremarika zao misy 54 milliards d'euros injecté ny diaspora miditra eto Madagasikara isa-taona fa action parallèle ary zany tsy miezaka ny anao an'izany satria tsy hitantsony zay atao misy gasy tena efa faran'izay mahantra de andeha mariage zay reto manoratra taratasy any an-dafy any mandeha mariage zay fa matondray poketra mpitondray akanjo kiraro de ao anatin'le poketra asio vola zavatra efa tena efa miatra manaina nge le zava-misy eto Madagasikara de efa leo ny olona any an-dafy any andefasana automobile tsy hitafavoaka ny doanina no tsy hita ihany zay anampianan'le malagasy satria seren'le fanjakana ka de inona fotsiny manosy atsika zany tokony mba apetraka mihitsy hoe ilien ny eto Madagasikara olona monina amina nosy de nitika an'izay tokony conséquentsika amin'ny manosy atsika atao inona raha no ametraka any anatin'ny structure na doanina mbola asina hoe frety fa tena adalana nge zany aona no metrahanao frety any anaty structure na doanina tarifana doanina tsy fahaizana ininina mihitsy tsy fahafantarana an'le vahoaka malagasy zany normal raha mbola misy sarety bandage mandeha eto Madagasikara manimba lalana de normal mivasary efa miteny hoe tsy azo amboarina amin'ny fer fond d'entretien routier zay vola malagasy madiodio ny lalana any amin'ny tontolo ambanivohitra satria mbola mampiasa bandage iza ny diso am'izany ny olona tsy mampianatra mifanjakana tsy mamemoigna ny etsetretsetra aiza nisy an'izany hoe eto Antananarivo renivohitra de tsy mbo manao hoe mixité sociale akory mifanjakana rehefa manome autorisation an'ireo olona lehibe mpanakarembe hanao trano eto reo ny mpanao trano eto ange be dehibe mavita amidiny amina milliard en studio 2 milliards fa tsy milliards fotsiny maninona izy raha tsy alaina ny permis ny fahasaina manao trano ho an'ny manodidina azy eo izy
de mba mihena ny asan-dalo e mihena ny asan-jolay ny alabotry ny etsetretsetra mba misy minimum de dignité le vahoaka malagasy fa sady tsy miady ianao ny tsy manina manao gara routière ianao de amboariny total ny gara routière de mahazo tany bojo izy de ananganana an'io le aniny io zany entondray azo ao mahafantatra va tsy mifanjakana nanao an'lele gara routière eo ery andotapenaka fa mbola ny kotisy nanamboatra n'le gara routière inona ary zany ataotsika zany de anakaiza zany le vola tany amy total zany nge azatsika mpanao gazety ny mamotsopotsitra an'zany de tsona be any koa za tsy polisy za tsy polisy fa za mpanao gazety de milaza eto a zay ny zava-misy de ahoana misy manao aposy zany le vola avy any amy total sa ahoana satria raha sokajinao fotsiny io le tany lasan'ny total io 1 hectare vo azo anaovana station service ohatran'io de io 1 hectare ny lasan'ny total io zany ny tarifany vidin'ny tany eny amin'ny faritra iny 10 millions de francs 1 hectare zany de ataoviny côté am'izay zany de io angarakely io ve de zay mividiny de aiza zany iny vola le royalties avy any amin'ny total iny manahirana ny manao zavatra eto Madagasikara fa zao fotsiny ny zavatra tsy maintsy atao tsy misy olona tsy nanoto zany teto Madagasikara fa tsy azo décrétena koa ny atao hoe fahadiovana tsy misy zay olona rehetra tonga amin'ny fanjakana de ilaza hoe tiano atao hoe décret amin'ny fahadiovana de ametraka bianco ametraka samifine ametraka pôle anticorruption ametraka nyty tribunal économique sy tsy zany angely tetavin'ny olona tetavin'ny olona miara-manomboka hoe amin'ny fotoana tenté anankiray ty de miaraka milasitsika menakavy hoe de ajanony eto ny korisoriso rehetrrehetra eto Madagasikara fa iova amina endrika fifanarahana vaovao isika eto Madagasikara zany ange fifanarahany daholo be fa tsy hainao hoe nahazo fanjakana ianao fantatry ny olona nge ianao avaizany ange tsy misy olona mahazo fanjakana fotsiny zany raha nga eto Madagasikara raha tsy tena hoe indrindra fa io fanjakana présidence ny république io ndrenjato mianatra an'izao fanaovana politika rehetra zao mandeha manao manolo tanana amin'ny olona miresaka aman'olona traizatraiza mba hahafahana hoe mahazo an'izany audience mba beaucoup plus large mianatra ange manao an'izany rehetrarehetra zany miaina amitony radio kely eo sioson'ny olona tony mbola lazain'ny olona fa volana risoriso tony radio tony tena anaovako azafady mihitsy député anankiray ao amindreo 73 reo no nanolotra ny émetteur nyty radio fanampy ty tany la réunion tam'izany fotoana zany ao izy ao amin'ny 73 député io izy cadeau nameny satria nahafinaritra azy ny fomba firesakitsika politika de inona ny mbola olazaina am'izany lafiny rehetrarehetra zany hoe tsy azo ampandrosoana ve Madagasikara azo ampandrosoana Madagasikara fitsika manao vela-tanana lavano izy de hoe zay mahay miresaka amin'ny banque mondiale sy ny FMI menatra raza zany ny mpitondra fanjakana ka hoe ny trano ipetrahako tena laitra tena fatratra tena hoe tena amina building ngeda be sy ny etsetretsetra nefa mivahoaka eto Antananarivo renivohitra de ao anaty fotaka ao anaty diky maloto no mipetraka mafy mahazo andreo ambany tanan'ireo mitety ny akabiazan'ireo afaritra ambany tanan'ireo fa mampalahelo tena mampalahelo mbola tsy voava ny olana tany amin'ny Radama 2 tsy mbola voavahatsika zany olana zany Radama 2 nge namonoana azy satria te hanotrona ny ambany tanàna zay lazaina andevo lata am'izany fotoana zany tsy misy andrin-dasy ovalahy zany nandeha nanamboatra n'ireny digy reny asa-panompona tamin'ny andro nandrenjaka hatramin'ny andro nandrenam-pomomerina fa ny andevo lany nanao teny de lasa nanakaraman'ireny ny olona rehefa tsy tehanao nanao solo vola de taraiky teny ambany tanàna teny zareo reo de tsy nisy ny eritreritra mihitsy ny mba hapakatra an'ireo amina toerana tsaratsara kokoa afa-tsy dadabe tsiranana amin'ny alalan'ny 67 hectare de naonga ny dadabe tsiranana de sakiany eo ny colonel Richard Tsimandrava tantara nge de hoe ny club 48 ny namono azy anisany namono azy ny tenen'ny ratsiraka zany hoe zay olona rehetra te hitrevona hiresaka n'ireo ambany tanàn'ireo de atao ohatra zao foana
ampangahina rorana tsy mahay mbo anaovana an'ity hery nandritra na membre gouvernement ny tena koa de tena faniriko ary tena nafinaritrany nandray ambany tanàna ary tena nanolotra vola tena arak'izay tratra inona ny problema raha mahafadraoana misy problema tokony hofanina ry zao ny any meko amina million omeko afa-tsy hoe mba amina vola kelikely tamin'izany fotoana zany ary meko daholo ny olona faly misy ambany tanàna mba tonga amresaka ireo mpanao vakisovatra am'izao mbola apitsika atao anatin'ity radio so radio ty dikan'izany ny tsy tea ny finiavana tsy teanao ny tena mahatonga ny Madagasikara tsy androso fa raha nysitraky ny olona rehetra tsy mahininona mitondra nyty Madagasikara ty dia roahana fotsiny ohatran'ny indien reo ambany tanànareo de totofany io tany io de am'izay fotoana zay manangana building eo izy de tsy misy mahantra tsony eto Madagasikara zay no ataoko hoe raha voavory zato isanjato ny vola eto Madagasikara tsy misy eto tsonytsika lasan'ny olona ty tantsika ty ny tiako antaninanao ivirenana kely ny 13 mai andriamato minista hoe tamin'ny auto andrimo de tena niposesika hiazo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ny mpitolona miaraka am'ireo député ny fanovana ianao hoe fanontanany andraikitra ny hoe fifandraisana amin'ny androm-panjakana andrasan'ny maro zany ny rahampitso le hoe mety horaikitra ve ny déciance fanalana ny filohan'ny république satria zay ny fitoriana napetraky ny député ny fanovana teny amin'ny fitsara avy lalam-panondrenana ary efa nahazo bonisy ny député amin'ny fanovana tamin'ny famaliny ny ACC le volavolan-dalam-pifidianana zay nisy nasorony maro nangatahany reto député amin'ny fanovana raha ny fijerinao ny zavatra mety isy eo satria itsika amin'ny izao alina izao zay miresaka amin'ny le anikeo atoandro reo olona marobe ny rotrana kery amin'ny ACC raha fijerinao tsy miangatra ve am'le hoe zoany député any fanovana no manala ny filohan'ny république amin'ny alalany zay déciance zay satria tao anaty fitondrana tamin'izay fotoana zay dia ny volana avril angamba raha sy diso na volana mai 2024 efa natratra raika amby roapolo amby zato nisy ny voangona tamin'izay analana ny filohan'ny république ary tokony hiala fa pacte de responsabilité no setry navoakany ACC tamin'izay fotoana zay ny fisehon'ny rahapitso satria tapitra rahapitso koa ny 2.70 zay araky ny lalàna sy nangatahanyireo député amin'ny fanovana izay hoe izy fijerinao an'izay andriamato minista tsy ao anatin'le fomba fanaovako politika mihitsy moa zany le zavatra anotaninao satria raha avoakany ACC zany ny vokatra rahapitso dia sans recours zany hoe tsy azo idikevitra ary autorité de la chose jugée iny tsy andrenjato zany ny ampianatra olona andeha anakina ny voka-pifidianana vokatry ny fitsarana ary melohan'izao zavatra zao de fa nambarako teo fa mitovy larana ny président ny république ny député telo amby fitopolo am'izao endrika misy ny ara-politika am'izao fotoana zao dia rehefa afaka mampiasa amin'ny volam-panjakana ny président république de izy afaka manao pression populaire de manao pression populaire izy zany am'izao tsika miteny zao de vita mivokatry ny vokatry ny fitsarana ho ataon'ny haute cour constitutionnelle am'izay lafiny zay andeha hoay zany ny firenena am'izay lafiny zay de amiko de tsotra tokony afantatra ny hoavy tsaratsara ny Madagasikara ny olona rehetra hitantana ara-politika eto amitsika manomboka zao ary everiko fa tsy ny vokatry ny rampitso na vokatry ny rehefa avy eo ho avoakan'ny ACC no zava-dehibe fa ny hoavy hamirapiratra tokony ho azo ny retsy vahoaka malagasy maro anisa mahantra 2.7 isanjato ny vahoaka malagasy mahantra irairain'ny banque mondiale zany de anjaratsika zany no milaza fa ho vita ihany ny tolona ho azo ny fahefana
ataony fifidianana raha ohatra ka ho tonga zany lafiny zany a fa tsy tokony tsy ho avela intsony io kianjany telo ambin'ny folome io tokony asandratra mba ho kianjan'ny demokrasia zany io telo ambin'ny folome io tahaka ny nanaovana ny kianjana ambojatovo fa tsy hoe rehefa azo indray ny fahefana de akatona indray le kianjan'ny demokrasia tsy hoe ny endriky ny tantanana ny firenena de efa ataonao hita taratra am'izao fotoana zao hoe ry anina tsy mahazo miteny ry anina sao ry anina manahirana ane zany manahirana zany eo amin'ny fomba fanatanterahana ny raharaha fa rehefa tena hitondrana Madagasikara de tena pozitif tsara hoe inona no asoan'le vahoaka aloha point aprimina daholo ny ampipo rehetrrehetra rehefa azo atao ny mampireviny vahoaka zay mihitsy ny fomba ilazako azy azo atao zany tonga de tena eritrereto ange zany hoe misy 1 milliard isaky ny commune eto Madagasikara manomboka amin'ny volana juillet ohatra fa raikitra zany ny fizarana an'le vola subvention fotsiny resahako mbola tsy manao an'le décentralisation budgétaire de milaza aminao fa tena azo atao zany zay nge niady an'io le hoe 302 millions io lasa 406 millions tamin'ny andron'ny président Dideratsiraka tsy moramora ary efa tena teo potitry ny 1 milliard izy tamin'izany fotoana zany tena mifanazava mihitsy tao anatin'ny assemblée ndroana mihitsy ny technicien sy ny vice premier ministre Pierrot Rajonavelo tamin'izany tao anatin'ny commission des finances izahay izao ny tao anatin'ny commission des finances andana alohanareo mivoaka fa zay mbola hieritreritra amin'ny fomba tokony atao fa zay mila vola zaraina isaky ny district inona moa ny tokony amenatra an'izany hoesoeson'ny olona fa nganareo exécutif fa nga vitany ny fahorim-bahoaka nga vitany akanesoneso teny ohatrany zany rehefa zay no izy de ho vao ny lalàna na azo dérogation spéciale amin'ny fivondronan'ny Soavinandriana nampiasan'ny 302 millions tamin'izany fotoana zany nanaovana subvention amin'ny FRAM de io tsy azo ny alana io tsony nanerana amin'ny Madagasikara subvention amin'ny FRAM dérogation spéciale satria mahay vavy ndrenjato ao anatin'ny assemblée nationale ary zay no asako ka zay ny adidiko amin'ny solombavam-bahoaka de nataoko zany andraikitro rehetrrehetra zany tsy ho ataonareo zany ny arian'ny 43 eny ary za afaka mandeha fa ny lalan'ny olona satria raha mbola io ny député ao Soavinandriana de tsy atao io lalana io tena mpanohatra io tsy arema io raha ndrenjato inona moa zany ny ala ngendrenjato eny ary iala teo mason'ny premier ministre zany teo mason'ny vice premier ministre ny premier ministre tamin'izany sady ministre ny finance ny vice premier ministre en charge des budgets 26 juin 2001 tany Soavinandriana nametra-pialana teo mason'ny olona hoe amin'ny anarany voninahitry ny vahoaka de ametra-pialana satria zahony problème zany ange tsy fantatry na tokony ho alay tahaka zany na tsy tokony ho alay tahaka am'izao vanim-potoana iaina amin'ny firenena zao fa tena mila enao ange marary miaraka am'le vahoaka rehefa manao politika fa tsy hoe za be voninahitra asiko film rangany any irarahako inona zay any ambadika rehetrrehetra any tahaka zany ange nohatra ny zava-misy eto Madagasikara ko nahoana moa ny firenena no andeha 50 000 milliards amin'ny budget amin'ny firenena de maheno ve anao fofona 50 000 milliards am'izao tsika miteny zao tsy misy 50 000 milliards zany ny zanakay mbola mandoha vola any amin'ny sekolony na ny an'ny farany madinika aza mandoha vola any amin'ny sekolim-panjakana miditra any amin'ny hôpitaly ianao efa hita zao fa olona babena ndikan'izay nandeha taxi raha tsy tonga ny teo miditra ao amin'ny urgence de hoe reto ny lesitry ny fanafody tsy misy beo eto miverina indray zany ange ny zava-misy eto amin'ny firenena de samy manginitsika menakavy tsy misy miteny tsika menakavy zany ange ny tokony ho resahana ao anatin'io 13 mai io fa ny tsy resahana an'izany eo amin'ny 13 mai tsy mitady raharaha ny olona ndray fanjakana rapitso rafakapitso aleny ary zany tsy fantatry ny olona fa mbola io anara-davahana an'io ihany mbola zavatra tsy maintsy ataony eo rehefa avy eo mbola vazamena sofina ny manodidina azy fa hoana ianao no vazamena sofina ny manodidina anao ny resaka nytony telefony tony zay tany ambadiky ny 377 zany
rehefa andresahan'ny banque mondiale hoe omena vola 80 millions de francs français ny postra sy ny fifandraisan-davitra ahafahany manao réforme institutionnelle ny postra sy ny fifandraisan-davitra zany lalàna zany tompoko ny paquet de loi voalohany tena gasy taorinany ny galeni 93 zany lalàna zany de tena hita mihitsy hoe tena niova le raharaha tonga ny banque mondiale efa ato monsieur le directeur de cabinet ny volanareo 80 millions de francs français fa raha vao tsy manaiky nareo mandroaka piasa 500 de tsy azonareo ivola ito zany non oety miverina volanareo fa nenay mpiasanay tsoroahanay izany namhitan'zany hevitra zany tam'izany fotoana zany za zao angeny nanolo-kevitra hoe ataovy société anonyme ny télécom malagasy de am'izay fotoana zay de miala maina ny banque mondiale satria nanidirany any amin'ny société privée de natsangana ny conseil d'administration ny arahana tamin'ny vaza ny France Cable Radio tam'izany fotoana zany de any à Paris foana no atao ny réunion conseil d'administration de mifandrombany zany toerana hoe membre ny conseil d'administration zany renjato tompokoa de tsy niady an'izany toerana zany satria tsy zany ny mamaky andeha isolo tena ny vahoaka ho député de Madagascar zany namaky tam'izany fotoana zany angely le problème eto Madagascar de zao namidiny ny olona ny an'ny ekenay tam'izany fotoana zany de ny libéralisation en secteur ny télécommunication namidiny ny olona raha le izy ny privatiser ny tanteraka de mbola problème anay ihany ve zany lafiny zany zay efa nay niaro ary ny eken'ny banque mondiale zalahy mbola nandeha alohan'ny misy kokoa namidy ohatrinny 15 millions de dollars miaraka amin'ny patrimoine de mijery fotsiny tsika zao eny amin'ny toerana misy an'izay tanànany télécom rehetrrehetra fa lasa mivaza tsy mba lasa ngiasy niady tam'izany fotoana zany hoe aloha mba zaraina ho an'ny mpiasa reo tany be any telema reo andriamato ministre tsy nahazo ianao anisan'ny araky nambaranao teo tany amin'ny 770 lany solombavahoaka ny soavinandrina ary ampanatretena rehefa tsy tanteraka ny tahita vahoaka de naneriteny ianao ny ala fa ny tena olana eto amin'ity fireneny ity dia ny mpanao politika sasany satria raha ohatra hoe andrasany io valiny rapitso io eny anivony ACC ka ohatra tafita ny avatry ny député amin'ny fanovana oentinaiza ary iza ny tantana satria tsy maintsy misy eo toa mampatsiaro ny taona ny fandimby teto amin'ity fireneny ity tam'izay raika amby 70 filohampireneny Andriamatoratsiraka filohampirenena tsy mahazo fakatoavana fa amblème fotsiny eo toy izany koa ny tamin'ny 2022 premier tour de vita teo koa ny tamin'ny 2022 zay nanjakan'ny mpanao politika ary tately afadrakotra laza ny matoandro rajoelona fa tsy mila famatsim-bola tsika nefa navitan'izao nefa nivoaka malagasy ny tompony vola fa tokony hazava aminy hoe nandaiza nazona vola tokony hazava aloha zay ho anao aiza zany ny lalana satria sy mahasamy nona satria teo amin'ny 13 mai de ianao angamba no ataoko hoe mpanao gazety somary manao politika na sy fanasana tonga teo fa ireo mokalaza mpanao politika nroahana mihitsy tsy hoe sendra maneligelinanay vitan'ny fanovana ny député ny telo fitokolo vera ohatra ka sanatria ohatra ny fitenenana miany eo ny floera janary mampianina sady amaraparana fiarahantsika le otomista azo atao zany aloka sy mono tsy vitany le ilaza manolo leto tsika hoe tsy ho vitany zany matoa izy navita nivoaka tao anatin'ny lapa na atarika am'ireo vahoaka reo de tokony ho vitany zany ary isorako be dehibe andrareo reo zany fanetreteny zany ary fantatry fa ny solombavam-bahoaka matoa nandray tena tampitsikina tamikaravona tao amin'ny kianjany telo ambin'ny folomay dia mila tanana zany ny député nefa mora ohatra ka tsy mipotrany mihitsy mahasoa amin'ny fiainan'ny firenena zany de ina moa tokony problème fanaovana politika nge tsy eo amin'ny kianjany 13 mai ihany mifanaovana politika de politika daholo zay atao rehetrrehetra zany zavatra nyresahako rehetrrehetra zany nge akavitsinany no ahinonany zany eto Madagasikara satria mila fianarana nge ny fahafantarana an'ity Madagasikara ty nahoana moa tamin'ny andron'ny première république tamin'ny andron'ny vaza
mandeha makany tomasina ianao carosable tamin'izany fotoana zany ny lalana tsy misy an'izany hoe tapaka ny lalana tsy misy an'izany hoe fa de mandeha soamantsara ianao rehefa mandeha amina 2 chevaux zay tamin'izany fotoana zany mandeha amin'iny manao vakansy za chauffeurana taxi ny dadako ary mamako institutrice fa manao vakansy zay tompoko makany tomasina de rehefa mandalo amin'ny blika ville iny ianao a de tangena ny gidro ny tomobilinao miditro anaty tomobile ny moa de capotable le 2 chevaux le labasy ny tafony de sokafana ny dadako chauffeur guide voalohany teto Madagasikara ny mahafantatra n'le hoe inona ny tokony mba hitondrana an'reto ankizy rehetra makany amin'ny vatomandry zay mandrapatonga ny tomasina herinandro zay eny an-dalana mahafinaritra ny any tomasina moa zany de mijery an'le tanàna zany Valpincho zany Cité Canada zany Beril Rose io de mahafinaritra ny atao hoe tomasina tamin'izany Antsirabe zany plage ny Ramena Ifaty mahafinaritra ny Mazanga Cité des Fleurs tsara nge io Mazanga io 74 zany tonga voalohany tany Mazanga fa tena mahafinaritra zany raha tanàna fa zany zao lasa voalavo daholo tsika menakavy tena samy mandrotika de samy mikepoka zay azo fa manino ndreo vahoaka 3 tapitrisa monja nge 5 tapitrisa mivoaka malagasy ny tany be ananatsika lehibe no la Frantsa sy Belgique sy Luxembourg sy Pays-Bas nahoana ary tsika no andande hitamosonosy tahaka an'izao tsika amity tany manan-karena be ty raha ny ambanjy ianao no mividy trondro raiky veta kely a dia 1000 francs ndraiky veta kely nomena le boikely miaraka tamiko tany le roko veta mividiko le zalandray mikamo nandeha napotsitra ny tainy sy nikika an'le trondro nandrahony tamiko zao le trondro mangidy be zany ange endriky le toetsaitsika mihitsy eo aminatin'le fomba re vo azo bojo le izy a de io zavatra mataotsika io azosika botsy ty fireneny ty a ny olona rehetra mitsiriritra ny ty tsika nahazo azo botsy satria gasy de tena anaovan'ny olona fandrabarabina ve tsika hoe taraina daholo ny israelianina mitaraina daholo ny olona fa nahoana io Madagasikara io namena be loatra ohatran'io de hoe Andriamanitra namaly hoe aza taitrynareo fa amorona gasy a hipetraka ao zany hoe gasy tsy amay mitrandraka n'ity zavatra ty zany ny tena napetrany teto de mba falifaly ny olona mba maky eto amin'ity Madagasikara ty mba velatsika ohatr'izay vazovazy ohatr'izay hoe ty Madagasikara tsika ty everiko fa tsy tokony ohatra zany a ny fomba ahafahana mipita makany amin'ny tsaratsara kokoa ary io mipita makany amin'ny tsaratsara kokoa io tsy amin'ny 34 io azo atao io tonga de manomboka tonga de mahazo daholo ny olona rehetra tsisy an'izany hoe olona mandainga ny olona mieritreritra an'izany azafaty tompoko tena voaroka nisy olo tena amin'ny banque mondiale na milaza fa tsy azo atao misy telefônina akoatry ny ligne 400 ho amboarina amin'ny famatsim-bola amin'ny banque mondiale zany hoe ny manodidina n'Antananarivo zany fa ny téléphonie rurale sy ny interconnexion any amin'ny province tsy azo atao fa tsy mbola hain'ny malagasy nanao zay tsy amperitaona de ny samy nahazo telefônina ny olona rehetra resitsika lavitra la Frantsa resitsika ny afrikanina resitsika ny mauricianina fa am'izao fotoana zao ny afrikanina tompoko ny tonga mivarotra telefônina eto Madagasikara mivarotra logiciel fa aiza zany tytsika ty ny olona ny tonga manamboatra trano miazakazaka avy any Chine hoe andehanao Sogeco aony elakotsiny am'le manangana trano mivarotra azy amina miliazy fitsika eo de tsy mahafantatra hoe ity tantingy azo amrenana trano e fa de mijery fotsiny jerepotsiny ohatrany tanina lavona le zavatra atao eto Madagasikara tsika ndray ara ao anatin'ny fanjakana ny lasa mifaninana mivarotra azy amin'ny vazaha fa ina ihany zany mba tokony azo atao eto Madagasikara eto ny azo atao zany eto Madagasikara eto de andao anongana mpitondra fanjakana tsy mahay de andao mba hieritreritra tsara amin'ny fomba andim-piasana nylay mpitondra fanjakana eo fa zay tsy anaikitsony zany ny amin'ny hoe satria nanao fanjakana zany mantsy mibe mpiteny avao amin'ny fanjakana zany nanao tolona 2009 nanao tolona 2001 nanao tolona 91
fa tsy nitady toerana ary tamin'ny 2009 tena nyteny mazava mihitsy atao amin'ny radio Antsiva, mbola ampiasan'ny radio Antsiva tamin'izany hoe nanao kronika atao amin'ny radio Antsiva hoe azafady président fa tsy ny varibary akory ny nametrahananao teo, vary mbola vary ny fanjakana ny vary satria nytiako nahazo caution tany amin'ny trésor namoahana ny crédit documentaire rehetra nanafarana ny vary sy ny menaka sy ny lafarininy fangahany magro iny amin'ny fanjakana iny vola mpanjakana ny nampiasainy ravalo manana tamin'izany de rehefa miteny an'izany zao anao satria ny maparasy ny tim no mitondra ao anatin'le 13 mai de hoe io ndray ny renjato zany fa miderapy zay mihitsy moa nitenena anaty tamin'izany miderapy ny renjato taradiny ro ny roplanin'ny président Rajoelina tamin'izany fa tena lazaiko ampanetretena fa mba anisany nanovana zany ny rahana nandenakany tampari nandamina ny GTT sy ny pomban'ny TGV tamin'izany fotoana zany voatoraka lafarinina foana ny président samy fety horarina sy mivady aman-janany de nandamina ny fihavanana tamin'ireo tsy nila ministera tamin'izany voalamina ny fihavanana tonga teto milamina izy président andana miverina fa zaho any amin'ny latsinainy de mbola ny apitsony indray lasa miverina tamin'ny Paris nandeha tsena azy tao io no miditra amin'ny hôtely mazava tsara lamina zany vita amin'ny fihavanana teto Paris zany anga tsy lazainy zany satria ny olona miezaka manototra an'izany tena totofan'ny olona zany fa am'izao vosiketa de mba miteny azafady kosa tsy misy maloto loatra nonareo raha misy ny mba tena mbo hoe madio de mba anisany mba madio zay samy teny an'izany ary rehefa ifampilazan'ny fahadiovana de andao atao tenerany zany hoe ohatra ny olinona natao hoe madio olona manana trano firy eto Madagasikara, manana trano firy any Maurice, manana trano firy any Paris, olona manana trano firy taizany nanananao an'izany teto Madagasikara aleo zany tsy ho resahana fa zany natao hoe grand pardon raha tiana ilaminy ty Madagasikara ty de njato manaiky an'izany hoe zay nahazo de nahazo fa ny tsy nahazo kosa de andao mba hoezahana ny azaongy zany angeny tokony atao eto Madagasikara ary raha izao tsika no isakana an'izany ahona moa tsy isy fuite de capitaux mila tambatambazana raha ny olona rehetra any manana volany andafy any hoe avy reny reto ny volanareo fa misy amnistie fiscale économique ho ampiariny eto Madagasikara de aloha iverina volan'ny olona nanao an'izany angeny Nosy Maurice natafita azy io be de be ny frantsay raha tamin'ny andron'ny Sarkozy mbola nanao amnistie économique enao hoe firenena manitra kely ty de ilingilingy hoe bien koa hoe samy fininy tsy aza medaladala loatra zany tsika fa aleo ny tokony atao no atao tokony atao no atao zay azahoana ny vola aloha aleo iverina ny volan'ny fireneny reny de andoha hitsofana mozika ny vola miditra de rehefa aveo tsika mandamina amin'ny fiainatsika rehetrrehetra fa mbola ny olona manan-karena indrindra eto Madagasikara de tsy maintsy karana satria ny gasiteratany tsy samamerina ny volany eto aloha zany azafa ty manjary lasa mifampipangapanga mantsy tsika am'izany lafiny zany de tsoriko zany fa manantitra ny fanontanianareo azo atao mampandroso amin'ny Madagasikara ary tsy ampitohinina de tokony androso ty Madagasikara ty fa tsy mikely soriko isika ary mifanondromolotra tsy manao mitabetsalaminy mamba ary ny tondrotokana tsy mahazo ao tompoko fa ny fiarahany be sy ny maro ao anatin'ny fifanajana tanteraka zay ny tsy maintsy avitanany mampandroso an'ity Madagasikara ty mankasitraka anao Andriamato minisitra Andrianjato mitondra an'izay tsara ho fantatra maro be zay tamin'ity androany ity tapitra ny fandaratsika tamin'ity ariva ity isorana Angelo Malalany aina to amin'ny lafiny teknika isorana be deabe ihany koa raha rova zay naka ny sary satria ty fandarany ity dia arahany any ivelany sy ny afaritany rehetra any amin'ny alalan'ny YouTube venao ny sarasamy manana zafinjolona raha manatsoa nanampy teo amin'ny fanatotosana ny fandarana Jakakotondramamy nainakakoto mametraka ny mandram-piona mandram-pitafindre tompoko Cela lolo manga, cela lolo manga, ye Madagascar. Cela lolo manga,
Celan'olo-manga i Madagasikara mananizy hatriny talo fakolatany no efa nisy mpitolona mahery vaka hatriny talo fakolatany no efa nisy mpitolona mahery vaka Taudia tore mena lamba pitolona chimiyamba pikachupa atana tiakata Tawiyani kyure bebesi pitolona chimana kiresi chiresi chimyadi wanita nindasana Patunga ni kitambe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vitesa Koto pala ropro patana Bawa tandazana Uri patunga ni kitambe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vitesa Koto pala ropro patana Bawa tandazana Bolam tuye Nitolo mawoka Bolam tuye Nitolo mawoka Ilaitol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Silano lumanga Ni Madagasikara Ilaitol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Silano lumanga Ni Madagasikara Bola Ule patunga ni vitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na likisa na bukisa Koto pala ropro patana Bawa tandazana Ule patunga ni vitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na likisa na bukisa Koto pala ropro patana Bawa tandazana Bolam tuye Nitolo mawoka Bolam tuye Nitolo mawoka Ilaitol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Kachilano lumanga Ni Madagasikara Ilaitol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Kachilano lumanga Ni Madagasikara Ikia Fandarana eto amin'ny Soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny 8 alina famerenana ny alahady amin'ny 5 Ikia iarahanao amin'ny andrenjato